Pejim-baovao afantanteraka kosa indray tafapetraka ankehitriny tetikasa fanohanana ny fiompiana ondry sy osy ny faritra Diana no azo tombony voalohany amin'izany ity tetikasa ity no toy ny fanaovan-tsiny teo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondron'ny firenena mikambana ao amin'ny fisakafoana sy ny fambolena na ny FAO natao ny 4 Mey lasa teo. Ny faritra Diana no azo tombony voalohany amin'ny fametrahana ny tetikasa fanohanana ny fiompiana ondry sy osy izay voafaritra ao amin'ny antsoina hoe élevage de petits ruminants. Vola mitetina 7,7 tapitrisa ariary no ampiasaina ao anatin'ity tetikasa ity izay isandraka amin'ny distrika 3 ao anatin'ny faritra Diana, Diambilobe, Ambanja ary Antsarana faharoa. Ny atrikasa tanterahana atao tapitanana Antsarana no nentina nanamariana amin'ny fiatombohan'izany tetikasa izany ny 5 Aogositra lasa teo. Ny tanjona ao anatin'ity hetsika ity anefa dia mba iroson'ireo mpioky malagasy ao anatin'ny fikirakirana matianina sy ara-industrialy raha ny vina heverin'ny gouvernement tarihany général Jean Ravelonarivo apetraka. Tanjona amin'ny tetikasa ity moa zany dia hoe anamafy ny traikefa ananan'ireo mpiompy madinika. Izay ny ankabetsahany raha antsika mahalala fa ny faritanin'ny Diego dia anisan'ny faritra manana potentialité ambony dia ambony amin'ny fiompiana an'ireo ondry sy osy ireo satria sady mafana no betsaka ny olona fady kisoa efa hoe tafiditra voasokajy ao anatin'le hoe grenier de l'océan Indien dia ny tanjona zany dia mba ahafahantsika manondrana makany amin'ireo nosy rahavavy. Ny tanjona zany dia hoe mba tsy hanao an'le fiompiana nentim-paharazana na ny élevage traditionnel intsony le piompy fa mba manaraka le traikefa ananan'ireo expert internationaux reo na netsika hoe ny manao élevage moderne. Misokatra nefa ity tsena amin'ny fiompiana osy ondry ity raha tsy ilaza fa tsy ny sehatry ny ranomasimbe indianina. Eo ihany koa nefa ireo firenena arabo izay mpanjifa lehibe ireo hena vazo avy amin'ny ondry sy osy.